Au milieu d'un quartier populaire à Ivanch, une maison ordinaire, comme toutes les maisons tananariviennes. Mais à l'étage, 2 pièces ont été aménagées en salle de classe. Ces pièces sont louées par le projet La Sama Ivanch, action sociale d'appoint pour les malgaches adolescents, afin d'accueillir les enfants déscolarisés qui vivent dans le quartier et ses environs. Ny ankizy raisinay ao amin'ny Asama zany a dia zanaky ny sahirana, ny kamboty, ny enfant de la rue reny zany a raisina ao amin'ny Asama. Dia misy ny ankizy ny Manjakaray, Morarano, Alarby, Andranomahery, Akorondrano mianatra eto. Saoul Landry Rasuanatoan Chufeuve et son travail a choisi d'intégrer sa fille à la Sama pour qu'elle puisse poursuivre ses études et rattraper le temps qu'elle a perdu en n'allant pas à l'école. Le fianarana tiako itoy satria raha amin'ny école privée dia mety tapatapaka. Raha mpianatra anazy ihany ahako dia indraindray tsy miasa tampoka dia tapaka le fianarana dia mampalahelo le zaza moa le zaza efa mahay lehibe. La classe Asama a ses propres méthodes pour transmettre les connaissances et les savoirs. Lorsque l'enfant intègre la classe, il doit apprendre à lire, calculer et à écrire en 40 jours. Viendront ensuite les cours prévus dans le programme. L'objectif, c'est que les élèves puissent passer le certificat d'études primaires et élémentaires à la fin de l'année. Ny tanjona amin'izay 4 andro zay zany a, rehefa hitanay hoe mahay mamaky teny sy manoratra amin'izay le ankizy a, dia mandray ny programme officiel izay a mitovy amin'ny classe de 7e. Dia ny ankizy rehetrarehetra rehefa tonga mianatra ato a dia manala CPE daholo. Cela fait 13 ans que la Sama Ivanch existe. Parmi les élèves qui ont fréquenté cette classe, certains ont persévéré et ont pu aller jusqu'au bac et l'ont réussi. Mais beaucoup reviennent dans la rue, en mendiant, à faire de batelage, à ramasser les ordures ou à devenir lavandière comme leurs aînés. Maro amin'ireo no mijanona eo amin'izay fahazahoana CPE zay a, fa misy kosany a izay afaka manohy. Zay zany ny tena zavatra sarotra ho an'ny Asama hoe akaiza ilay zaza na ampianarinay namaky teny sy nanoratra tena ezaka mafy anie ty tena asa mafy na ampianarinay izy a tena namono tena mihitsy zay niaritra ny rehetrarehetra dia afaka CP 6e maleka izy dia rehefa tsy mahita piatoko zay verina makeny amin'ny arabe ihany izy. Zay zany ny tena mafy amiko. Nitsoriko ihany raiky io tamin'ny mpamatsy anay tsy ariako tsony ny mpianatra fa raha CP fotsiny ny afany ka mbola mazoto hianatra izy mbola raisiko satria maty atoko fa hampanalako 6e ihany ray ireo zany.